Kingam-panahy na mpitondrano no teny hoe irery. Irery zaho aty ohatra ny tsisy pahatsiaro, ka dia izany no hita ety nefa kosa misy mpiaro. Ny zaza diso sakaiza no milalao vovoka irery, fa raha mbola izaho indray dia akeko fa tsy mba ho very. Mangina ihany aloha rehefa manirery izay, nefa atao ahoana moa fa ilay izy koa dia mamy mangidy toy ny divay. Tsy hoe dia hijano irery foana raha tsy tena hifafay. Raha toa ka ohatra izany angamba lasa mangidy loatra mihoatra ny katrafay. Misy fotoana vokoa ny rehetra ka tsy mba hirotorotoana. Ny fitondran-tena mila tsara, ka ny heloka diso mila hibaboana. Miaina irery sisa no azo atao, ary dia tena miaina irery sisa no azo atao aloha hatramin'izao. Rehefa tonga koa ilay ora, izay vao tena ho tsapanao. Ny aingam-panahy dia mitosaka, ka io no mba tena namana. Ary izy ato dia vao maika bobaka, ka tena mila tsy omby tanana. Mahita ireo mpandalo ka mahatsiaro samy rery. Indraindray toy ny firaka takalo ka te hirenireny. Ambony fotsiny ny moraly rehefa tena tsy mba te hijaly. Izay ihany no atao mibana ao anaty mba jereo fa tena normaly. Aleo aloha mandeha irery raha vao nisaraka tamin'olo-tiana. Mieritreritra sy mibanjina ny ho avy fa raha ankoatr'izay dia mbola tsy asiana. Afaka mandinika tanteraka na dia rery aza ny tenany, ka voahevitra daholo izay zavatra atao, eny fa na dia eny an-tsena. Eo ny teny hoe ny hevitry ny maro no mahataka-davitra. Eny fa na dia rery aza izany dia mbola fikasoana amin'ny hafa, satria mety azahoana teny ilay mahavitra. Mitombo avy hatrany ny fahalalana ary mahazo hevitra amin'ireo daholo be, ary dia afaka mandinika tsara avy eo indrindra ireo rery, ka vao maika tena lasa mirehareha. Mpanoratra izaho, Patrik. Kingam-panahy na mpitondrano no teny hoe mahatofoka. Efa tofoka loatra izaho ny mahita anazy. Aiza ve ka laingalainga foana no mba atao ny fanalana azy. Mahatofoka ahy koa tia ny fiainana fijangajangana, na dia tena tsy tafiditra tao anatiny aza fa efa mahita an'ireo mpanao ohatra eo an-tsary lalàna. Tsy lany intsony ny tranga izay mahatofoka, ka rehefa te ho tofoka ihany ve tsy aleoko mihinana maro amin'ireo babofoka. Ny sakafo be menaka sy matavy loatra dia mahakandoa sy mankarary. Amin'ny fomba hoana moa no tsy hahatofoka an'izany na dia anao aza miseho fanjakana toy n'ireo zandary. Rehefa tafahoatra loatra ny zavatra rehetra dia tsy maintsy miafarana amin'ny fahatofoana. Aleo atao mirindra manomboka androany, fa raha misy olona iray tena tofokany dia azo lazaina fa ratsy fitsaboana. Ty resaka fahatofoana ty moa dia misy karazany roa.
ireto daholo ary noho izy, ary aoka mba hiaino tsara isika aloha. Ao ny fahatofoana avy amin'ny ataonao manokana, nefa dia aleonao no mitsabo fa tsy natao fisorohana. Misy koa ny fahatofoana avy amin'ny hafa ka ahitanao tranga miverimberina matetika dia lasa mahatofoka izay tsy izy, satria zavatra miverimberina no hita miseho ka misy mahasosotra sy tsy araka ny tokony ho izy. Izay zany fa dia samia manao ny fiainana milay mba tsy ho lozotra, ary arindrahana mandrakariva ny atao rehetra sy ireo seho hita maso sy izay mba tsy hahatofoka. Nosoratany izaho Patrik, mahatofoka. Hingam-panahy nampitondroany lohateny hoe resantsika telo mianaka. Manao hoana anao ry dadabe, dia manao hoana koa anao ry mendrika. Faly miarabanao koa izao ry dadabe, dia toraka izany koa ianao ry Patrika, izay tia metsiketsika. Eny ary zanako, ary dia faly mahita anareo tiany tenako, fa raha izao aloha dia mbola salama tsara tsisy pentina, ka izany sy anareo no tena mba reharehako. Ka izao ary dadabe, mba iresadresaka sika telo mianaka androany, satria ny fanananainao izao koa dia fahasambarana tsy misy ohatr'izany. Izany tokoa anefa dadabe, fa raha ny fanirinay izao dia ho lava velona sy ho tratra antitra toanao izao, sy mba hananjafy marobe. Asa matahotra ry anaka, fa manaova hendry tsara fotsiny, dia ho tsara tsodrano tokoa ianareo amin'ny lafiny rehetra, ka dia ho tsara ravitra hatramin'ny fotony. Mahafinaritra loatra ny tafatafa aminao ry dadabe, ka izao. Fa raha ianao aloha dia ho voary mandrakariva sy ho voakolokolo tsara foana ary tsy ho atao ankila-bao. Ianao ilay olobe afaka mizara traikefa amin'ny madinika, koa hamafisina hatrany ny fanajana efa misy sy ireo izay efa voadinika. Sady ianao io koa ry dadabe, dia tsy mba ho avelanay irery izany mihitsy, fa mpanantenana moa ity efa miantra ihany, koa ny resaka izay ataontsika eto izao dia atao resaka mahitsy. Misaotra be dapery mendrika, fa tena vehivavy mandalina raha ianao, ary tsy maintsy ho tafitanao avokoa izay ao anaty eritreritra raha fomba fahitako an'izao firesaka ao izao. Koa mba izao koa reny mba hafatra sy madinidinika, ka aoka mba raiso tsara ary mendrika. Mbola tanora loatra mantsy ianao io, eny fa na dia izany dia aza variana mirendrarendra fa dia tena maharendrika. Ny ankoatr'izany moa, misy efa fantatsika ireo izay tsy fampiseho masoandro, koa azo atao fanadinona intsony ny teniko na isan'andro isan'andro. Koa izay ihany ahy raha ny mikasika anao ry mendrika, koa aoka mba tsy ho simbatsimbaina amin'izay mipika amanendrika. Faly loatra izao ry dadabe, fa mba nahazo fanamafisana avy aminao, ka tsy ataoko antsirambina, fa raha izany afatra nomenao izany anie dia tena goavana be, koa ataoko tsara ambiny.
Eny ary rendrim-bavilanitra, fa hitototo aminao indray izaho ry Patrika. Ny lehilahy moa dia misy itoviany amin'ny rano ihany hoe kapaina tsy hita fery. Kanefa na dia izany aza manao toetra nalika. Raha mbola tsy tafiditra amin'izany dia izany no hafatra ry Patrika, indrindra moa fa isika lehilahy. Ka izaho moa tsy dia lava resaka be intsony ary tsy ho atao politika, fa dia izany ihany ny mba azy. Tsy hitako intsony izay lazaina ry dadabe, fa marina daholo ny teny natsipinao taminay, ka ambava homana ary am-poko no mieritreritra fa tanterahana avy hatrany izay hafatra izao. Nefa dia tsipinay ihany ilay teny eny amponareo rehetra ireny, koa mba ampita-potao ny hafatra izay voazara teto, indrindra fa ireo izay nomeny. Ary atsipinay koa ilay tady eny an-tandroky ny aomby, satria miresadresaka telo mianaka teto dia tena mirindra sy milamina, ary koa dia tena mahomby. Mpanoratra izaho, Patrika. Ny nanao feon'ny dadabe dia mbola izaho, Patrika, ary hianitra no mendrika. Kingam-panahy na mpitondrano lo teny hoe talenta. Ty raha ty dia misy foana satria efa talenta, fa izaho tsy mba hananao fahatany fa ataoko amin'ilay avo lenta. Ny talenta aloha dia misy ato amiko, na amin'ny lafiny mozika io na toy izao, indrindra rehefa zava-kanto. Mahafinaritra ny manao karazana talenta toy izao. Nefa ho ahy dia maro ny talenta haiko, fa ity no mba tena atao. Ka ho atsaraiko mandrakariva hatrany izy ary tsy mba handeferako. Ny an'ny sasany aza misy ankafizina, ka ny ahy indray ve tsy mba ho lerako. Fialam-boly izy io anefa, ary ny fanahy tsy manay koa raha tsy mamoaka. Ka miampita any amin'ny saina ilay tian'ny fanahy ambara, ka izay vao mba mahatafavoaka. Rehefa tena ao amin'ny tsirairay izay ny talenta, dia tsy maintsy misy zavatra manery mba hampivoaka azy. Eny fa na dia olona sarokenatra aza ianao, dia mety hatafavoaka mihitsy hatramin'ny ritma jazy. Ny fikambanan'ny talenta dia ahitana ny natioraly sy ny fahaizana manokana. Mila mifameno izy roa ireo, izay vao tena normaly ary atao tsara sy tomombana. Ho tsara tokoa ny zavatra atao rehefa ireo no mifameno. Koa aoka mba tsy ho terena fotsiny amin'izao, fa rehefa tsy tafa dia tampeno ary tonga dia tsetsemo. Talenta iray dia tsy mba latsaky ny roa ny olona mankafy. Efa azo lazaina maro izany, ka mahafaly ny mpamorona, ka andao re mba hanaradie. Mivoatra isaky ny manao ireo mpamorona izay manana talenta, ary tena mihoatra sy ho tsapanao ny lalana zorona toy ny famakiana ny testamenta.
Tsara loatra ry zalahy ny manana ny talenta ka avoahy. Aza misalasala intsony fa tonga dia atombohy ilay hetaheta ny fanahy. Tsy fidiny ho an'ny sasana anie ny maniry fotsiny kanefa tsy mahatafavoaka. Koa aoka tsy ho kobonina intsony izay mba talenta nanana fa mba mahaiza fotsiny ny mamoaka. Talenta. Mpanoratra izaho Patrick. Kingam-panahy nampitondrano lohateny hoe izaho sy anao. Izaho sy anao tsy niady na dia ny sara-toerana sahady, satria raha ny teo aloha dia hoatra nefa mpivady. Ny saiko anefa tsy manaiky satria ianao dia olona mpavandy. Ka noho izany izao mihitsy no vahaolana atao. Ny fisarana totaly izay nataontsika sy anao, nefa kosa tsy azo lazaina ny fandao satria mbola eto amin'izao tontolo izao. Izany moa tena resaka mahitsy sy tsy mba sangisangy. Atao veloma mandrakizay ny mahakasika an'iny ary koa mampamangy. Fa izaho sy anao samy velonaina eto an-tany, koa aoka ny trangam-piainana izay mipoitra mba tsy hampitomany. Azo lazaina mafy aloha raha ny fisarana vitantsika sy anao, kanefa izay ny tena izy sao dia hafarany ka ho lasa terabao. Raha isika sy anao mantsy raha mbola mitoy ny fiarahana dia fotoana very fotsiny, ka izay koa no anisany mahatonga ny fandroahana. Ekeko fa tsisy ratsy vitako taminao mihitsy, ary soa koa ny nataonao taminahy. Ny adiady madinidinika moa mandeha ho azy kanefa tsy dia misy, nefa azo adinoina ny manao entom-panahy izay toy ny ilay mpanao kingam-panahy. Efa nifarina tao anatin'ny 20 moa izany ny fiarahantsika roa. Samia mahita ny tadiavina daholo izany, fa raha ny vitantsika teo aloha dia tsy misy mahavoa ary tsisy koa ny voa. Tsodrano manan-kely ary vokatra ny fo, ka mba ankatoavy. Tena tsodrano manan-kely ary vokatra ny fo re io ka mba ankatoavy ihany. Fa efa fiainam-baovao tokoa ity ny atrena na izao aty na koa anao alavitra any. Mpanoratra izaho Kinga Black na hoe Patrick. Kingam-panahy nampitondroano lohateny hoe Avelao. Avelao izaho fa aza tabatabaina. Raha azo atao dia mikisa teo fa tsisy angalako saina. Mila milamina tanteraka manomboka eto, ka aza asiana korontana intsony fa tonga dia aforeto. Avelao izaho handinika ny azo dinisina,
fa raha ny zava-bitako eto dia tsara sy marihina, tsy mila rebileby sy fanairana. Raha ny fo sy ny saina moa tsy dia mila tairina. Ajanony sy avelao raha vao zavatra manelingelina. Sao mba hahatonga ny olona tsy ho tianao ka mahaiza fotsiny ny mankatoa sy mankatelina. Rehefa tsy fikitiana azy no tadiaviny moa, dia avelao izy no hifantoka soa. Ekeo ny lazainy mba tsy hampisy ny ady. Mila milamina ratsaina koa izy matoa manao anio koa mba azafady. Ka noho izany avelao koa izy raha tianao ny ataony. Ary dia avelako tokoa satria ohatra ny efa fanaony. Efa navela moa izy ka manao izay danikibony. Ohatra ny misy raha hafahafa ihany rehefa tena eo anivony. Avelao aho izy fa tsy mila olon-kafa. Tsy te fampiresaka sy tsy te fanerasera mihitsy, ary koa tsy te tafatafa. Ka avelao hatrana nefa aho mba hibanjina ny hoavy, satria miankina amin'ny filaminan-tsaiko no ahafahako mandinika an'izany. Fa raha ny toetra tsy dia ahitana sarim-bavy, ary avelao ary aho mba hirery eto fa tsy mila hanaonao fahatana. Nosoratany izaho Patrick, na hoe Kinga Black. Kingam-panahy, nampitondrano lohateny hoe efa resy. Efa resinao tanteraka ao ankehitriny, amin'ny resaka fitiavana io ka tsy fanomezan-tsiny. Rehefa jamba loatra mantsy dia tsy maintsy ohatr'izany ny fiafarany. Fa ny tena tsara kosa nefa dia tsy atao ny maneho fitia toy izany. Satria rehefa fantany fa tafiditra amin'ny loatra, dia indraindray koa izy manana fihetsika te hanararaotra. Ianao anefa ity dia tena sarom-piaro tanteraka noho ny fahasarotam-pitiavanao taminy ka lasa tena bezaka. Ny faharesem-pitiavana io dia tsy hafantariny intsony ny ataony olo-tiana, ary na mety na koa misy tsy mety aza ny fiesiny ohatra ny mbola hiafiana. Efa raraka aminy mihitsy matoa mavita ohatr'izany, ka mila mireraka hatramin'ny ranon'ivy ary miporizaka eo ambony tany. Izay teneniny eto moa dia mety tanterana daholo satria ianao efa resy, sady no ekena amin'ny atsakany sy andavany io ka ohatra ny olona voadiresy. Mafy ny maka fandresena amin'izay olona efa resy ara-pitia. Izany hoe mila manova ny fomba fihetsika tsikelikely fa tsy atao mankahia. Io akory tsy midika fa miteraka fisarana, fa vao maika aza tena mampisikitra azy mihitsy satria misy fiovana. Tsara tokoa raha mba mahavita ny torohevitra teo izay, fa dia tena hatsiro be ny fitiavana manomboka amin'izay fotoana izay. Ny hitan-kiny eto moa dia tsy mila manao sabaka toy ny baka pilesy, sy ahatonga anao hanao fitiavana maro ankoatra ny efa eo.
fa ny mba fahaizana mitondra sy mifeny fitiavana mba tsy ho resy amin'izay misy fitsirim-pity vaovao sy amin'izay vao tena misy ny fitsirita-pity vaovao hatrany raha teo. Nosoratany izaho Patrik na hoe Kinga Black. Kingam-panahy nampitondrano lohateny hoe fanapahan-kevitra. Ny fiainana izay tao rehetra dia mila fanapahan-kevitra. Aza mikoropaka fa mandiniha alohan'ny hanapaka ny tena ao an'eritreritra. Fa ny fanapahan-kevitra dia amin'ny alalan'ny famatorana no mety aminy, ka eo am-pandiniana no hanaovana azy, satria raha izany dia tena rariny. Na ho aiza isika rehetra izao dia tsy maintsy manapa-kevitra vao tena mety, nefa raha ny fanapahan-kevitra io tsy dia atao ela sady tsy dia atao vetivety. Fa raha rehefa raikitra fotsiny ny hevitra izay ho tapahana dia izay ny tena ilaina, ka aoka koa nefa mba tsy hianahana. Ity resaka fanapahan-kevitra ity manko no zava-dehibe, ary eo koa no mba ahafantarana fa manana toetra n'olona mahatotra be. Sady tsy vitan'izany fa tena misy ao avokoa ny mahasaina olon-dehibe. Izany no mila atao kaza manaiky mihitsy, ny okale sy tsy ho pare. Noho ny tapaka ny hevitra izay nandraisanao fanapana dia izay koa aza mandroso sy mihembotra intsony fa ataovy desisiona lehilahy. Tsy tsara koa no ataon'olona hoe mandroso sy mihembotra ohatra ny lelon-jaza. Mahamenatra sy manala baraka tokoa raha izany, ary ianao dia mety ho fantadaza. Saina matotra tsy mipelipelika no tena mety amin'ity resaka fanapahan-kevitra ity. Ka noho izany ny rehetra dia afaka mandamina sy tsy taitaitra mihitsy raha sendra misy ny hevitra tokony ho tapana eo anivon'ity fiainana ity. Mpanoratra izaho Kinga Black na hoe Patrik. Kingam-panahy nampitondrano lohateny hoe fanompoana azy. Fanompoana azy. Latsapaka ny atom-poko fa raha nivavaka tsy mba ho foiko. Latsapaka ho any atom-poko fa raha nivavaka tsy mba ho foiko. Hoderaiko mandrakariva izy ary hiezaka mafy aho amin'izay araka ny tokony ho izy. Ny fibebana ho amafitsina ka tohizako foana fa tsy atao mahakizitina, ary ny fahendrena mila tohizana sy tena ho amafisiko hatramin'ny farany mandra-pahavizana. Fiderana sy fanompoana azy mandrakariva no asesy mba hiondana vavaka toy n'ireo masina taloha koa ohatra ny ringahy Mosesy. Hiezako ho fantarina manomboka amin'ny Genesisy ka hatramin'ny Apokalipsy. Eny fa na dia misy sarim-pantarina aza dia hiezako ho fantatra toy ny fanaovana autopsia. Ny tanjona ho tratrariko dia mba ho tonga any am-paradisa. Koa manomboka izao ny tenako dia efa mandalina sy mamisavisa. Tsy asiako any ihany rehefa manompo azy,
ka raha tsy mitovy hevitra amiko ianareo izany dia aoka mba tsy hanelingelahy azafady. Fa ny fanompoana azy dia tena manan-danja ka miavaka manokana, sady mahatsapa ny tenako fa tena misy izy ary Andriamanitra dia tokana. Aleo tanterana ny didy izay napetrany sy izay rehetra efa nalohaka ny vavany. Na ny asanao eto an-tany aza tanterana amin'ny atsakany sy andavany. Koa amin'ny fomba hoana moa tsy mba hanompoana azy tokoa. Na ny fiainana rehetra ity izao dia efa eo am-pelantanany Jesoa. Aoka manomboka androany dia azo ataoko toatoa na hoe mandeha ho azy. Fa mba ataovy resaka matotra ilay izy, indrindra rehefa manompo anazy. Satria raha ny ahy aloha dia efa fantatro, ary tena fantatro loatra ny fanompoako izay ataoko isan'andro. Na eny am-piangonana, na eny an-dalana, na ao an-trano, fa dia asiako fandoliana matetika, fa na dia mitsangana maharitra mandra-pahavizaky ny ranjo. Mpanoratra izaho, Kinga Black, na hoe Patrick. Kingam-panahy nampitondrano aloha teny hoe indraindray. Indraindray faly dia indraindray tena malahelo. Izany no misy eto an-tany ka atao fotsiny mba mahalava velo. Indraindray koa sariaka ary indraindray no mba tezitra. Na dia ianao aza tsara endrika amam-bika ka ilaina koa ny mba hentitra. Indraindray miasa loha ka indraindray koa nefa tsy mampiasa saina. Fa raha mbola eto tsy vitany hoe midoboa satria mbola velonaina. Misy ny trangam-piseho izay matetika, fa ny indraindray kosa izay ipoirana io na masoandro efa miletika. Feno fitaka tanteraka ny eto an-tany, ka indraindray latsa-dranomaso sy tomany. Mitandrematrany amin'ny atao rehetra, indrindra fa ny fahafantarantsika fa tsy maintsy misy ny fetra. Indraindray nefa toa tsy mahavoatoatra ny zavatra tokony ho toerina. Noho ny antony olombelona ny tena ka tsy mba mety ho tonga lafatra, fa tsy tsara atao fotsiny ny mamerimberina. Indraindray koa moa tsy ampoizina ny miseho sy ny mitranga. Fa na aiza na aiza misy loatra ny manararaotra miome amin'ny alina satria efa banga. Indraindray ny kingam-panahiko lazainy sasany fa hoe tonokalo. Nefa izy ity dia mifameno amin'ny aingam-panahy manokana ka voalaza ao amin'ny daholo ny stila ankehitriny sy ireo efa taolo. Mihodinatsy dia indraindray misy raha eritreretina, ka mihodina roa ohatrany misy zavatra tiana ho entina. Ka tsy hita intsony re izy ity, ary indraindray koa manalava fisainana toy n'ireo lalam-by. Fa raha ny resaka any an-danitra dia aoka sy fadio ny manadino hatramin'ny farany, indrindra fa ny Andriamanitra sy mandrakizay ho doria. Ka noho izany na dia indraindray aza isika no azony fakapanahy, dia aoka mba tsy adinoina hatramin'ny farany ny fifonana sy ny fibebana ao amin'ny Jesosy Kristy. Mpanoratra izaho, Kinga Black, na hoe Patrick. Indraindray.